de zay le izy teokrasia. De inona am'izay ozy izy nareo ny lalam-panorenana aran'le teokrasia satria zao nge le izy resaka zao tsika hoe lalàna. Iza moa no namorona lalàna teto Madagasikara? De lalàna vaiza. Ny lalàna mijoro eto Madagasikara, iza no nanao azy? Gasy ve no nanao azy? Merina ve? Betsileo ve? Antesaka ve? Sakalava ve? Vezo ve? Bara ve? Antanosy ve? Iza no nanao an'le lalàna lazainareo fa pahay lalàna? Docteur en loi, Makatso de loi de Makatso de Makarou, de zay le izy. Tsisy manontany tena mihitsy fa ny rasytan'izay ny avelan'ny tany tena itonga ety teny hoe iza nino nano lalàna misy, iza no nanao an'le lalàna. Le lalàna ve mbola manaja an'izay mahalalàna azy zay hoe zany hoe zavatra ifampiarahana amin'ny vahoaka sy ny mpanjaka sy ny fokon'olona. Ny fampiarahana ve le lalàna misy eto teto? Zay le izy. Gaga am'izay tsika hoe HCC, SMN. Hoe reo bandy reo manana ny lakile amin'ny Madagasikara, lozika le izy. Akoatran'ireo bandy reo dia ny Kofo Baitopo mibasy. Fa mahafinaritra satria nisy bandy tompon'ny basy sy tompon'ny fanjaka, tompon'ny fitaovam-piadiana nijoro dia mba nangina ny gasy e. Nangina ny gasy dia mahafinaritra nge. Ary zay zavatra izay tompoko mbola enjana lavitra noho ny kanina lesy zay bainina. Ny zavatra vitantsika malagasy tamin'ny 25 septembre 2025 dia mbola enjana noho ny kanina sy mondial. Ary zay mahenjana amin'ny malagasy sy mahenjana amin'ny Madagasikara zay. Napiaiky volana n'izao tontolo izao ary napiaiky volana ny Afrika. Ny zeda moa zany noho ny hoe lazaina fa nanino moa zany? Lazaina fa mibatan'ny amboara. Nalaza hoe ry zalany nanao an'le izy. Fa ny tena marina ny vahoaka malagasy mihitsy ny nanao an'le izy. Ary ny vahoaka malagasy tsy azo atao inona fa mitroatra. Vahoaka malagasy tsy islamo, vahoaka malagasy tsy afrikanina, vahoaka malagasy tsy ny vazaha, vahoaka malagasy tsy sinoa, fa ny vahoaka malagasy mitroatra. Ary ny vahoaka malagasy tsy azo andevozina. Zany ny zavatra niseho tamin'ny 25 septembre 2025 fa sao dia adinon'ny sasany sahady le izy. Efa menomenona sahady ny sasany dia mimonomonona sahady ny sasany. Satria tsy zay ny koziko hoe na Jesosy ngamba ny tonga eto amin'ity Madagasikara ity mbola sahan'ny sasany ihany milatsaka ery amin'ny tourisme hoe dia ohatran'izay le izy. Iza no nanontany tena taminareo mpino rehetrarehetra eto Madagasikara hoe kapok'Andriamanitra reny niseho tany siklonina niseho tany Tamatave reny. Jereo tsara ny kapoky ny rivotra. Resin'ny lisan'ny rivotra, lisan'ny manampaisana. Lisan'ny mpanao ody gasy sy lisan'ny mpanao an'izao rehetrarehetra izao sy mpivavaka amin'ny jiny sakano ary ny rivotra raha voasakan'ny lisany. Misy izao mivalala ny atsimo, ny kere. Ny faharipahan'ny ala, ny fitsoahan'ny rano. Isa-taona zany dia misy ary zavatra mitranga zany. Isa-taona fa hoy za hoe aiza lahy manam-pahaizana io, bac plus 666 io, inona ny solution an'la?
Manao terme teknika tsy termena-pirenena de mirolière de manao blabla de blibli. Fa zay no koziko hoe resaka de tsy mahantaitra ny olona tsy mpino an'Andriamanitra zany satria izy zavatra naturel zany. Or zavatra kapokan-janahary ny lanitra sy ny tany mivantana be zany ho an'izay mino ny tsy hita maso. De inona ny zavatra nataon'ny lahy raha malagasy? De ohatran'ny zavatra nataon'ny lahy isan'andro ihany ko. Nangataka. Ambaniny lahy le mpangataka ery an-tsena sabotsy. Fialahy firenena mpangataka. Iza mbola samy teny an'izany hoe firenena mpangataka ilahy. Rambodrambo pirenena. Any amin'ny rambony fa tsy mba any amin'ny lohany. Ninon'inona fihetsiketsehan'ny lahy eo? Ilahy zao mikozo io zao de misy firenena teokratika anankiray zao eto ambony tany de Iran. De misy firenena satanika ray eto ambony tany de Grand Satan de États-Unis sy ny alliéany. De misy firenena anankiray teokratika anankiray koa lazaina fa Israel, sioniste, izay sipan'ny la Frantsa. La Frantsa atao Macron. Zany ke ny zava-miseho eto ambony tany zao. Eto amin'ny tanàna zao maharaka tsara an'izany. De fa gagagaga hoe le iranianina raha ve no alain'ny kristianina malagasy sy le vahoaka malagasy sa le jiosy sy le États-Unis? Sany silamo. De mazava ho azy le gasy ny mivembena izy. Mahafinaritra azy ny silamo. Mahafinaritra azy ny iranianina ary mahasositra azy ny tandrefana. Ary efa ela no nahasositra azy. Fa eto aho de hiteny azy hoe zay indrindra raha malagasy, zay indrindra le finoanao, zay mihitsy le finoan'ny razanao zay. Moa va ianao tsy te hiala amin'ny tandrefana? Iza zao le bandy le razoky be moa zany. Eo zao le razoky be le voaboty teto an-tanàna voavetivety reny zao. Iza ny naka azy teto izy? Iza ny nametraka azy teto de iza ny naka azy teto? Zay naka azy teto ny nametraka azy teto. Taiza izy ny ala? Fa nahoana izy ny ala? Iza ny nampiala azy? Ny vahoaka malagasy sy Madagasikara mahavita rivo ohatr'izany. Eto Afrika. Reo ireo Afrikana reo to de mialina daholo fa mody tsy mikôza. Impiry moa Madagasikara sy ny vahoaka malagasy no miboty amin'ny olona nanambanimbany azy sy nanao tsinitsinina azy. Ary mbola ho ataony foana zany mandrakizay. De resakitsika hoe iranianina. Ny iranianina zany tompoko ny atao hoe persa. Ny persa zany tompoko ny lefa niady hatramin'izay nahatan'ny tany zany. Ary ny persa zany de teokratika hatramin'ny ela. Nga moa tsy fantatrareo le atao hoe Shah d'Iran. Tsy fantatrareo ny atao hoe Darius le Grand. Tsy fantatrareo ny atao hoe Cyrus le Grand. Rehefa babo ny vahoaka Israelianina satria nanao ny atao malagasy io. Tsy nitsahatra ny nanompo sampy sy namoriporina Zanahary ary namoriporin'Andriamanitra sy nanompo an'izany. Zany hoe ao anatin'le firenena anankiray lazaina fa satanika zany. Ao anatin'le fivavahana iray lazaina fa satanika zany. De tsy azoko hoe ny baiboly eo ampelantananareo raha malagasy. Nareo manam-pahaizana, dokotera, profesera, fanajana be da be ho anareo.
fa ohatran'ny hoe jamba ve zany nareo de tsy mamaky an'io baiboly io fa zany ho namaky zay nge le izy zany tsy za tsy baky plus za namaky baiboly fotsiny zay le izy namaky baiboly fotsiny de zay fotsiny ny fametinana ny résumé amin'ny baiboly sy ny coran na ianao firenena théocratique na ianao firenena satanika diabolika de irodana ahantra inanniany inan'ny anamaniny ohatran'izao manjoanao zao de inona ny vahaolana oentinao ara de inona ny vahaolana oentin'ny fiangonanao de inona ny vahaolana oentin'ny eto amin'ny tanàna zao inona moa mahasamy hafa ny antoko politika sy ny fiangonana ary ny sekta fa misy fiangonana vaovao nge zao firon'ny malagasy de le antoko politika ny anaran'le fiangonana vaovao ao amin'io fiangonana vaovao antoko politika io de misy Jesosy ao de misy lalam-panorenana ao de misy fombafomba ao de misy Andriamanitra ao fantatrareo tsara angamba le antoko politika tiako lazaina eto reo antoko politika reo zao sy zay mpanaradian'ireo antoko politika reo tsy hiala mandrakizay amin'io mesian'io izy ninona miseho eto ambony tany eto de tsy hiala izy ka fiangonana ve zany sa antoko politika ka zany ny atao hoe sampy zany ny atao hoe sampy tompoko satria io ny anay satria io mitovitovy aminay satria io ny anyrazanay de io ny anay tsara io ratsy io dinay mitapy tsara io dokafanay io ny anay zany ny finoany lara malagasy zany ny fiarahamoniny lara malagasy io antoko politika an'lahy io fiangonana ary filohan'ny antoko politika an'lahy io ny Andriamanitra lahy io jere zao eto Madagasikara repoblika na Madagasikara de misy ny sariny Razokiria ery amin'ny sisiny ery Razoky zany ny Andriamanitra eto Madagasikara de gagy ianareo manao resaka politika manao resaka blabla satria efa zatsy anampianarana tany ampianarana hoe manaova de tsy haiko manaova ny ampianarana mantsy le hoe 2x plus 3x inférieur à 0 de limite de la f de x de limite de la exponentielle logarithmique ozy hoe sampy daholo zany rehetrarehetra zany za tsy teny hoe ratsy zany na hoe diso zany fa sampy zany